Nampafantatra tamin'ny fomba ofisialy ny fanohanany candidat Erajonar Mampianina ny fafi 5 izay tarihina Andriamatoa Naivra Olodinina nisy mony fanentanana ny isa tokantrano amin'ny fanatanterahana ny Adidimasina dia ny fifitianana izany. Ny akon'izay. Nampafantatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny fanohanana ny candidat Erajonar Mampianina ny antoko fafi 5 miaraka amin'ny Naivra Olodinina. Nisy ny mitabe ny tanterahan'izy ireo teto amin'ny fokotany maromaro, teto anivon'ny Bamporotany Vadimony, eto anivon'ny Antananarivo Renivohitra, izay natao indrindra moa anaovana fanentanana ifotony isa tokantrano. Efa samy manao ny ezaka daholo mantsy mpanohana azy fa amin'izao 12 andro melohan'ny fifidianana zao dia mpanjata bato isa tokantrano amin'izay ary efa mandeha le porte-à-porte ozy le fitenitsika azy fitetezana varavarana fa amin'izao fotoan'izao zany dia fitetezana lalana sy ny elakelan-trano fa nambana dia eo amin'ny fokotany 17 secteur rehetra dia efa misy namana daholo avy amin'ny fafi 5. Raha ny fanazavana ny ainga tena ny sana namonjy any Ampasapito, Ambombrary, Ambohida, Tsarahonenana ary Andraisoro ny filarambe nanaovana izany fanentanana androany izany.